Mampitombona ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka hatrany isika. Misaotra anao izay Tompo isan'andro isan'andro, indrindra amin'ny maraina tahaka an'izao satria asehonao aminay foana ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra ny amin'izany. Koa terainay ianao, ankalazanay ary omenay voninahitra Tompo, eo ampietrehanay ny tontolo andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio dia somary iova kely aho ry havana. Toy ny fanaontsika dia misy andin-tsoatra masina dia iny no hazavaina fa anio indray dia hamaky andin-tsoatra masina ry havana dia misy kely mba fanamarihana ambarako rehefa avy eo. Izao izany ilay izy tsika dia miara-mijery foana ny amin'ilay hoe fiainantsika mpindro izany velon'ny finoana. Dia ity hozaraiko anio ity indray izany azo ambara hoe tsy mpino izy kanefa dia nanao fijona vavolombelona lehibe izay mendrika ianarana. Ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 10:7 ka hatramin'ny 7:7. Azo ambara ny lohateny hoe izy ary no namako. Izy ity dia vakiako ry havana araka ny Baiboly ilay fantsiana fahenina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly hoe nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema hankany Jeriko ka nifanojo tamin'ny jiolahy dia niendahany sady nikapohany ary nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona iray nidina tamin'izany lalana izany ary raha nahita an'irah lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny Levita iray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritanina iray nandeha tamin'ny alehany ka tonga teo aminy ary noho ny nahita azy dia onena. Dia nanatona izy ka nofiezy ny feriny sady nasiany diloilo sy divay dia napetrany teo ambonin'ny borikiny izy ka noentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nokarakarainy. Ary ny pitson'iny dia naka vola denariy 2 izy ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady hoy izy taminy hoe karakarao izy ary na ohatrinona no ohatrinona ny laninareo mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo lahy no heverinao ho naman'ilay azony jiolahy? Dia hoy izy ilay nianatra azy. Hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Ry havana, eo hoe miavaka kely satria izany andin-tsoatra masina izany inoako fa tsy voandroany izany no rentsika. Kanefa entina mba hisarihana ny saintsika ao anatin'ilay hoe mpino velon'ny finoana araka izany dia eto tsy voalaza mihitsy hoe mpino ve fa Samaritanina izy. Ary faharoa manaraka an'izay tsy namany akory, tsy olom-patany akory ity niaram-boina ity fa dia nandaniny vola amin'ny-karena. Inoako ry havana fa mihoatra lavitra noho izany koa no ahafahantsika miaina amin'ny finoana ary maneho an'izany hoe mpino velon'ny finoana izany dia tsy inona akory fa ny fahafahantsika mba mijery, mamaly izay entaentana zava-tsarotra ny hafa. Dia hoy aho hoe nimbonina koa izany mba tenin'ny Tompo eto hoe mandehana ka mba manaova toy izany koa. Dia maherezitsika mpino ry havana fa ny atao tsika amin'ny mpiarabelona izany no vavolombelon'ny hoe fahavelomantsika amin'ny finoana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Vavaka ary isika. Dia misaotra anao hatrany ary izay ry Tompo Rainay izay an-danitra ny amin'izany teny izany. Koa ny fanahinao masina hitaridalanay ahafahanay miaina sy mivelona amin'ny teninao ho voninahitry Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy. Amen.